Nolotra ny arahaba tompoko. Ny tsikonialy izay no hamaritra ny toetry ny andro amin'ny morotsiraka Atsinanana Nosy. Arak'izany dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny amin'ny fahatriny. Ny oram-baratra efa mahazatra any amin'ny ilany andrefa Madagasikara moa dia saika mitoetra hatrany ato anatin'ny 3 andro ho avy. Mahakasika izay orana izay dia tombanana amin'ny talata ho avy izao no iverina tsikelikely ny orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny an-dranomasina indray atazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana misy an'ity rindrin-drahona ity ato atsimon'ny Madagasikara. Ny fisian'izy io dia mahatonga ny rivotra mafy any amin'iny morotsiraka atsimo nosy iny. Arak'izany mafisina foana ny fampitandremana ho an'ny mpiandriaka manomboka avy eto Taolagnaro hatrany Androka mba hitandrina fatratra rehefa mivoaka an-dranomasina, satria ho mafy ny fitsokon'ny rivotra manodidina eo amin'ny 520 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 520 kilometatra isan'ora. Arao atsakany santavany foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Raha mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina ny jerena amin'ny antsipiriany dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny morotsiraka Atsinanana. Andrahona ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro any amin'ny ilany andrefana sy amin'ny faritra avaratra andrefana mety hisy orana tandrifin-drahona aza ny voamaraina be any amin'iny morotsiraka avaratra andrefana ny Madagasikara iny. Faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Raha ny tolakandro araka nefa natsidika teny am-piandohana dia hisitraka orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny morotsiraka atsimo Atsinanana mpaka hatrany Taolagnaro. Andrahona kosa ny morotsiraka Atsinanana mihazo amin'ny faritra avaratra Madagasikara iny. Ny oram-baratra any amin'ny fahatry Melaky, Bongolava, Menabe ary ny tapany avaratra ny faritra atsimo andrefana mety hisitraka izay oram-baratra izay ihany koa ny aty amin'ny Nosy sy ny Samborano. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha mivinany maripana dia saika hafana hatrany aloha manerana amin'ny Madagasikara manodidina eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 30 degré. Ny any amin'ny morotsiraka atsimo nosy iny ihany no somary misy fidinany kely eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 720 degré ny maripana ambony indrindra. Hafana tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritra atsimo andrefana Menabe, Betsiboka ary Sofia eo amin'ny 430 na 730 degré izay maripana ambony indrindra izay. Mivinany toetry ny andro ny alatsinainy indray dia mitohy hatrany aloha ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny morotsiraka Atsinanana Madagasikara. Anoram-baratra ihany koa ny ilany andrefan'ny nosy iny sy morotsiraka avaratra andrefana. Ny faritra hafa dia mety mbola ho maina ihany ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Mivinany maripana tsy dia misy fiovana firy aloha raha noharina ny alahady fa eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 130 degré zao ho an'ny afovoantany, izany hoe hafana be mihitsy izany ny andro amin'ny ankapobeny. Morotsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 30 degré ary eo amin'ny 130 ka hatramin'ny 530 degré ny any amin'ny morotsiraka andrefana Madagasikara. Eo amin'ny 430 degré kosa ny any Beroroa, 530 degré ny any Betsiboka sy ny fahatry Menabe. Tafakatra 30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny fahatry Sofia. Raha ny vinany toetry ny andro ny talata ary no amaranantsika azy araka nefa natsidika teny am-piandohana dia manomboka miverina tsikelikely ny orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ho an'ny afovoantany. Ny orana efa mahazatra ny amin'ny ilany andrefana moa dia saika mitohy eo foana. Ho maina kosa amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny morotsiraka avaratra Atsinanana sy ny faritra avaratry ny nosy iny. Ny any aloatra mangory ihany koa dia tombanana saika mbola ho maina hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana ao anatin'izay tsy misy fiovana fa anevikevoka foana manodidina eo amin'ny 320 degré ka hatramin'ny 420 degré ho amin'ny faritra anatiny. Tafakatra 530 ka hatramin'ny 730 degré kosa amin'ny maripana ambony indrindra ny any Betsiboka, torak'izay ihany koa ny any Beroroa ary ny any amin'ny fahatry Sofia. Morotsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny rampitso toy izao indray. Veloma tompoko.